Manana tombony amin'ny fivoarana ny teknôlôjia raha ampitahaina tamin'ireo zokim-pialoha lalana tamin'ny fiangaliana ny haisoratra. Nandritra ny vanim-potoana nampiroborobo ny asa soratra sy ny literatiora teto Madagasikara, ny mpanoratra malagasy ankehitriny. Lesoko ankilan'ny fifehezana ny rakibolana sy ny teny malagasy, ka tsy nampitoetra ny mahakanto ny asa soratra amin'ny ankapobeny. Teboka maro no mila jerena najana ny arifenitry ny kanto iny mpanoratra malagasy nanaovana fanadihadiana. Misy fotoana sahirana amin'ny asa nefa n'izy raha vao avelanao ny aingam-panahy dia tavelana izy dia adino. Mafy koa ny eo amin'ny sehatra ny fampahafantarana azy amin'ny sehatra ohatran'izao fampahafantarana izao na sehatra samihafa koa dia sarotra. Zava-dehibe indrindra aloha izany dia ny manatrika ny hetsika fanaon'ireny mpikantony haisoratra ireny amin'ny endrika samihafa, dia ankoatr'izay ny mamaky boky dia mamantatra ny fanaon'ny olona. Misy ihany koa ny atrikasa izay natrehana arakaraky ny vanim-potoana ary misy koa ny atrikasa izay ampanaovina arakaraky ny fiaraha-miasa misy. Vonona ny hanome tosika ny mpanakanto malagasy ampiroboroboana ny sehatry ny kanto mba ho fanohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fitondram-panjakana ankehitriny. Horavaina ny elanelana teo am-pikanto sy ny ministera tompona andraikitra hatr'izay ka nampikatso ny tetikasa samihafa. Tao anatin'ny taona maro izany tiany ministera dia tiany mpanao zavakanto, na ny mpihira, na ny mpanoratra, na ny poeta sy ny sisa, mpandoko, mpanao hosodoko. Tsy ohatran'ny tsy nisy fifandraisana mihitsy izany ary tsy dia azo mazava hoe inona ny tena antom-pisian'ny ministera ny kolontsaina. Dia nametraka ny ministera hoe ho karazana tosika zany manondratra ny zareo, manandratra ny zareo fa tsy ho sakana akory amin'ny fisian'izy ireo. Ny tanjona dia ray ihany hoe samy miaraka ampiroborobo ny kanto malagasy hanandratra n'izany kanto malagasy izany sy ny kolontsaina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Irika ahafahana mampivelatra ny fahalalana sy ny fanoratana ihany koa ny fidirana anatin'ny fikambanan'ny mpanoratra eto Madagasikara raha ny fanadihadiana. Isan'ny fikambanana nolalovan'ity mpanoratra malagasy sendra ny mpanao gazety ny Kolty, ny Avatsa UPM ny Dia ny Tanamasoandro, ny Federasion'ny mpikanto teny soratra, ny KM na ny ivitoeran'ny kolontsaina malagasy sy ny maro hafa.